Ivadika vaovao hafa isika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana tanora misa 480 no nahazo tombotsoa amin'ny fanarahana ny fianarana teny anglisy ny anivon'ny English Teaching Programme na ETP izay vatsian'ny gouvernemanta amerikana no zaraina mari-pahafantarana moa izy ireo tamin'ity androany ity. 480 ireo tanora no zaraina mari-pahafantarana amin'ny mampianatra mianatra teny anglisy azy ao amin'ny ETP na English Teaching Programme izay vatsian'ny gouvernemanta amerikana. Andiany fahatelo amin'ireo tanora izay efa novatsiany amerikana ireto tanora 480 ireto mahatra 2 taona ny fiofanana ka tsy ny teny anglisy ihany no ianarany amin'izany. Fa tsy vitany hoe fifehezana ny teny anglisy fotsiny fa hianatra koa izy momba ny kolotsaina amerikana, ny soatoavana amerikana. Amporisihany ireo tanora ireo ampita ny kolotsaina amerikana sy ny kolotsaina malagasy. Zany koa tsy midika hoe misy tsara kokoa ny iray na tsara ny iray fa amporisihany izy ampita ireo kolotsaina ireo dia izany zavatra any ampivelatra ny sainy hiteraka fomba fijery vaovao ary fahaizana mitsikera eo ampitadiavana ny soa. Anisany manampy betsaka ireo tanora ity fianarana teny anglisy ity indrindra ho an'ireo hiatrika ny fanadina-panjakana bakalorea.